miarahabantsika rakizy mahafinaritra le hira teo hoe ny fiafarany de hoe amen. Eny rakizy, amen ho tanteraka amintsika ne ny vavaka izay nangatantsika tamin'i Jesosy teo de mba andray tsara ny tenin'Andriamanitra itsika rehefa manaraka an'izao fandaharana izao. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra Jesosy ilay mpampianatra lehibe isika. Tena andraisinareo mpampianatra anareo tokoa ve Jesosy? Zany! Mahafinaritra izany. Efa betsaka sahady zay zavatra nianarantsika tamin'i Jesosy e? Ary ianao ve aloha rehefa mamaky ny teniny dia mandray azy ho mpampianatra e? Arahanao tsara ve ilay zavatra ampianarina? Ny olana tokoa mantsy rakizy a.
rehefa misy mpampianatra mampianatra dia indraindray misy mankatò, indraindray misy tsy mankatò, indraindray misy mandray toromarika, indraindray misy tsy mandray, indraindray misy mianatra lesona, indraindray misy tsy mianatra lesona. Ny dikan'izany zany dia misy mahay dia misy tsy mahay. Ianao ve aloha mahay e? Tsara izany. Engane mba ianao mihitsy ilay tena mahay tsara amin'izay rehetra ampianarina, na any ampianarana na any amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Ie, mahafinaritra be izany. Jesosy tokoa rakizy noho ilay mpampianatra mizara torohevitra be da be ho antsika tsirairay avy. Betsaka ireo zavatra ampianariny antsika hoe aza mampijaly ny namana, tiava ny fahavalo, tiavo ny olona, manaja ny tenin'Andriamanitra, ny lalàna, ny didy folo. Be da be mihitsy ny toromarika nampianarin' Jesosy. Tsy nilazainy tamin'ny vavany fotsiny fa nasehony tamin'ny fiainany mihitsy. Ny fiainan' Jesosy teto an-tany zany rakizy dia fampianarana mivantana ny zavatra tiany ataontsika. Dia izao ny fanontaniana mipetraka, arahanao ve ilay zavatra noteneniny? Tena arahanao tsara? Izay zavatra ampianariny antsika rehetra ve tena ankatoavinao? Andeha hamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Jakoba 1:2-20. Jakoba 1:2-20 manao hoe: fa aoka ho mpankatò ny teny ianareo, fa aza mpiainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Aiza hoe misy an'ilay 1:2? Jakoba 1:2-20. Aoka hozy izy ho mpankatò. Fa tsy maninona fotsiny, tsy mihaino fotsiny. Enotsika fotsiny eto ilay izy dia raisika fotsiny eto fa tsy ankatoavana. Fa raha vao tsy ankatoavana ilay izy dia manjary maninona tsika hony? Mamitaka. Iza ny fitahantsika? Ny tenantsika ihany. Iza ny te hamita tena? Tsisy te hamita tena. Mieritreritra ianao hoe efa manao ny tsara ka ianao manao ny ratsy. Dia ianao ihany mamitaka ny tenanao. Dia ao anatin'izany isika zany, raha ohatra ka tsy mankatò mihitsy ny teny dia lasa mpamitaka. Mampalahelo izany Andeha hamaky teny anankiray indray tsika. Tenin'Andriamanitra avokoa ny zavatra ho resahantsika. Apokalipsy 1:7. Apokalipsy 1:7. Izao ny teneniny: sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny, fa antombotra ny andro. Maninona hono izay mamaky dia miaino ny tenin'Andriamanitra? Sambatra. Iza ny te ho sambatra? Asangano ny tanany? Ie, za koa te ho sambatra. Ie, raha mamaky hono tsika ka miaino ny tenin'Andriamanitra dia sambatra. Zao ny ataontsika, mamaky tenin'Andriamanitra, miaino ny tenin'Andriamanitra, sambatra hono sika. Janony ao ve nefa ilay izy? Tsy janona, mbola misy tohiny. Inona ny tohiny? Ka maninona ozy? Mitandrina izay rehetra voasoratra ao anatiny. Mitandrina izay rehetra voasoratra ao anatiny. Manome ny teny ilay mpampianatra lehibe ao anatin'ny Baiboly, dia mamaky tsika, dia miaino isika, ary indrindra mitandrina izay rehetra voasoratra ao anatiny, fa antombotra ny andro. Efa akaiky ho avy Jesosy. Efa akaiky hifarana ity izao tontolo izao ity sy ny aratsiny. Efa te handray antsika Jesosy rakizy ho any aminy. Efa antombotra ny andro. Andeha ankatoavina ireo zavatra nambarany. Tao anatin'ilay fampianarana tokoa rakizy Jesosy rehefa tetỳ an-tany dia nampianatra olona be da be. Dia izy mihitsiny no nilaza hoe raha mihaino tsara ianareo ka mankatò dia
toy ny olona manao trano, dia manao fanorenana ambony vatolampy izay endry, ary raha tsy maka-toa dia manao trano eo ambony fasika. Ahoana ary izany? Hojerentsika izay tantara izay, ho arahantsika mihitsy fa Jesosy mihitsy rakizy no niteny niteny izy hoe raha maka-toa ny teniko ianareo dia toy ny lehilahy endry mandray ny toromarika dia atao ambonin'ny vatolampy ny fototra. Iza moa ilay vatolampy? Ho hitantsika izany rehefa avy hoe fandeha arahantsika. Fa raha vao tsy maka-toa izy dia toy ny lehilahy adala manao trano ambony fasika. Andeha mihitsy aloha arahantsika ilay tantara e! Il y avait un bon bâtisseur. Il cherchait un gros rocher sur lequel construire une maison. C'était un travail difficile, mais il voulait que la maison ait des fondations solides. L'autre bâtisseur n'a pas travaillé dur pour rendre sa maison solide. C'était plus facile de construire sur le sable. Il était pressé de terminer. Un gros orage est arrivé. Il pleuvait et pleuvait. L'eau est devenue de plus en plus profonde et s'est écrasée contre les maisons. L'eau s'est précipitée sur la maison construite sur le sable. Tout le sable fut emporté par les eaux et cette maison s'est effondrée. Mais les fortes pluies et l'eau qui se précipitait n'ont pas fait bouger la maison sur le rocher. Le bâtisseur savait que sa maison était en sécurité. Il avait utilisé de bons matériaux, travaillé fort et avait une bonne fondation. Hitanareo zany? Ahoana ho Jesosy? Raha maka-toa ny teniko tokoa izy dia tahaka ny lehilahy endry. Namen'Andriamanitra ny toromarika. Namena daholo izao no tokony atao. Iza ilay fototra? Jesosy no fototra. Jesosy no vato fototra. Ka raha tena amin'ny Jesosy isika no manorina ny fiainantsika, maka-toa izay rehetra lazainy. Izany ilay manorina ny fiainantsika amin'ny Jesosy. Rehefa manoro hevitra izy hoe aza manao an'izao, izao no tokony atao. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Raha ahorintsika amin'izany fanambaran'i Jesosy izany ny fiainantsika, dia ho hitantsika fa na misy aran'ny tafio-drivotra, inona izany izao? Mety ny fakapanahy Satana, ireo toe-java-tsarotra, ny fiainana sarotra, betsaka ny zavatra manahirana, mety hoe fanenjehany namana, fanaratsiana, mety hoe tsy fisiana, izany rehetrarehetra izany dia tafio-drivotra avokoa. Ka raha mandalo izany, rehefa niorina tsara tamin'i Jesosy isika dia hijoro tsara tsy haninona, ho faly foana ary ahita hery sy ahazo voka-tsoa ao anatin'izany. Tsy menjera ny trano na dia avy ary ny tafio-drivotra. Fa raha ohatra kosa hozy Jesosy ka tsy manaraka an'ilay teny dia maninona? Tahaka an'ilay lehilahy nanao trano ambony fasika, na dia hoe toa moramora ary izany. Inona izany izao ilay fasika? Mety hoe harena be, fifaliana, fafinaretana satria ohatra moramora. Rehefa mahafinaritra ilay tenin'Andriamanitra mitondra tombon-tsoa ho anahy dia arahako. Fa rehefa mafimafy manahirana mikitikitika ilay tombon-tsoa, mandreraka izany ka. Raha vao misy manakorotakorotana dia salao ilamime. Izany angeraka izy manjoa antsika indraindray toy ny fasika izany. Ka raha miorina eo ilay trano, tonga ilay tafio-drivotra. Inona hozy tsika ilay tafio-drivotra? Fiainana sarotra, toe-java-tsarotra, fanenjehany namana, fanaratsiana, fakapanahy Satana. Dia maninona ho azy isika? Mirodana isika ary mety ho loza ny fianjerana. Iza no tiantsika? Tahaka an'ilay lehilahy endry sa ilay lehilahy adala? Mino afa tahaka an'ilay lehilahy endry daholo ny tiantsika tsirairay. Sady izany, inona ary izany no tokony ataontsika? Miaino, mamaky,
dia inona ny tena zava-dehibe? Mankatoa ny teny izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Mino fa andray fanapa-kevitra tsara vavaka tsika, apetraka tsika amin'i Jesosy, andao ary akombona ny tanana dia akipo maso, vavaka tsika. Andriamanitra misaotra anao izay no ny teninao. Misaotra Jesosy fa ianao tokoa ilay mpampianatra lehibe indrindra, mampianatra anay izay tokony atao. Mifony izahay fa natetika izahay tsy nankatoa ny teninao. Ampio izahay mba hakatoan'izy ireny, ka ho tahaka ny lehilahy endry izay manorina ny fiainanay, manorina ny tranonay ambony vatolampy, ka ninona zavatra alefan'ny Satana dia hijoro mandrakariva izahay. Dia hirizo ny ankizy tsirairay avy Jesosy mba hitoetra eo aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary, mahafinaritra rakizy, andengatsika hiaraka mijady. Misy hira mifanaraka amin'izay. Mino fa efa hainareo, be da be nareo rehefa mahay an'izay hira izay. Jada, andao alefa le hira, tena mahafinaritra. Ao aorianan'izay laingo hanoro hevitra antsika, arao tsara alony Rehefa manorina trano raika izy dia misy zavatra mila fantarina. Dia ato anatin'ity hira ity zany dia ho fantaritsika hoe inona ny zava-dehibe indrindra rehefa manorina trano. Hanorina trano ianao, aza tao ambony fasika, na dia vitanao izy ary koa tsara ery, tsy ho ela dia hirodana. Vatolampy no fidionao, mafiny fototry sa tsy miontsona, na mikija ny orambe ny tranonao azo antoke. Vatolampy no fidionao, mafiny fototry sa tsy miontsona, na dia vitanao izy ary koa tsara ery, ny tranonao azo antoke. Vatolampy no fidionao, mafiny fototry sa tsy miontsona, na dia vitanao izy ary koa tsara ery, ny tranonao azo antoke. Henonareo ve izy teo? Rehefa hanorina trano ony dia tsy atao ambony fasika fa atao aiza? Atao ambony vatolampy, mihaino tsara daholo ny ankizy rehetra. Ndao ary averintsika le hira Hanorina trano ianao, aza tao ambony fasika, na dia vitanao izy ary koa tsara ery, tsy ho ela dia hirodana. Vatolampy no fidionao, mafiny fototry sa tsy miontsona, na mikija ny orambe ny tranonao azo antoke. Vatolampy no fidionao, mafiny fototry sa tsy miontsona, na dia vitanao izy ary koa tsara ery, ny tranonao azo antoke. Vatolampy no fidionao, mafiny fototry sa tsy miontsona, na dia vitanao izy ary koa tsara ery, ny tranonao azo antoke. izay indray ary ankizy ny hirantsika androany manaraka indray tsika mianatira vaovao velo. Mbola mifanitafiaraka amintsika rehetra indray rakizy anatin'ity fandaharana zava-miaina ity. Mbola mifampitohy hatrany ny tantara izay norenesika teo aloha teo, ny lesona izay tsoahantsika indray anatin'ity fandaharana ity. Izany hoe ho tsoahantsika lesona ny tantaran'ilay lehilahy nandorona trano teo ambony fasika, tokony teo ambony vatolampy. Tsika rakizy tena tokony mihaino toromarika rehetra izay apetraka sy izay omenantsika rehetra mba ahafahantsika mahomby sy mba ahafahantsika mahavita zavatra tsara ao aoriana kely ao. Ny fahaizana mihaino tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana, amin'ny zavatra rehetra mihitsy, mihaino ny dada sy neny, mihaino ny chef-tena any am-piangonana, mihaino ny maîtresse any am-pianarana, mihaino ny eo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Tena ilaina
indrindra rakizy ary tena zava-dehibe indrindra ny fahaizana miaino eo amin'ity fiainantsika ity. Dia mino aho fa ho ampiarintsika izay lesona fohy dia fohy izay fa nefa tena zava-dehibe indrindra ary miankina amin'ny fiainantsika sy ny hoarintsika iray manontolo. Non et non, pas question. Texte Marie-Isabelle Callier. Illustration Annick Masson. Maison d'édition Mijade. Jeanne était une petite fille qui aimait jouer, chanter, danser. Elle était gaie comme un pinson tant qu'elle était hors de la maison. Allez, pousse les pigeons! Mais dès que maman lui demandait quoi que ce soit, elle changeait d'humeur et ne pouvait pas s'empêcher de dire non. Non, non et non. Maman se posait beaucoup de questions. Jeanne, viens ici. Et de son côté, Jeanne ne pouvait rien expliquer. Qui était ce petit dragon en elle qui disait toujours non? Non, j'ai pas envie. Le soir, c'était encore pire. Jeanne était un vrai tourbillon et mettait du désordre dans toute la maison. Maman disait « Jeanne, viens ranger! Éteins la télé! On va bientôt manger! » Non, non, non! Mais maman tenait bon. Jusqu'au jour où maman perdit patience et haussa le ton. « Jeanne, j'en ai assez! Arrête de dire tout le temps non !» Mais Jeanne cria encore plus fort. « Non et non, pas question! D'ailleurs, tu n'es plus ma maman! Je veux une autre maman! Celle de Sophie! Elle est gentille! » Maman était bouleversée, mais ne dit rien. Elle prépara le baluchon de son petit dragon, la prit par la main et sortit de la maison. En arrivant chez Sophie, maman eut juste le temps de lui donner un bisou. Car dès qu'elle vit son amie, Jeanne partit en courant. Les petites filles jouèrent tout l'après-midi et firent beaucoup de bruit. Leur jeu aurait pu durer à l'infini. Tu m'attraperas pas, Sophie. Mais le soir, il fallut tout ranger. Jeanne n'osa pas dire non et commença à bouder. Quand vint l'heure du bain, Jeanne avait encore envie de jouer. Mais sans broncher, elle suivit Sophie à la salle de bain. C'est nul le bain. Puis, ce fut l'heure du dîner. La soupe au potiron n'avait pas le même goût qu'à la maison. Jeanne sentit son petit dragon revenir et dit « Non !» La maman de Sophie fronça les sourcils et Jeanne finit son assiette, se faisant plus petite qu'une souris. Ce soir-là, la maman de Jeanne souffla un peu et alla au cinéma. Dans la maison de Sophie, il était l'heure d'aller se coucher. Jeanne sentit son petit cœur se serrer. La maman de Sophie lisait très bien les histoires. Il était une fois un petit Mais qui allait lui faire son câlin du soir? Jeanne avait envie de pleurer. Heureusement, sa maman avait pensé à tout et avait glissé un petit mot tout doux avec Doudou. La maman de Sophie le lui lut et très gentiment lui souhaita bonne nuit. Puis Jeanne s'endormit. Le lendemain matin, dès qu'elle fut levée, Jeanne guetta la porte d'entrée. Maman allait bientôt venir la chercher. Alors, quand la sonnette retentit, Jeanne courut à la porte
et se jeta dans ses bras. Toutes deux se firent un très long câlin. « Ah maman, t'es trop belle !» Jeanne, maintenant, voulait rentrer à la maison. Elle dit au revoir à Sophie et partit main dans la main avec maman. Et quand en chemin, maman lui dit « Je suis si contente de te retrouver. Et toi, tu t'es bien amusée ? Si tu veux, on peut inviter Sophie à la maison samedi. » Jeanne sourit et cette fois-ci dit « Oui, on fera des crêpes. » Miarahabantsika rehetra indray ankizy. Androany ny astuce resahantsika dia ny fomba fanesorana ny fofona pipi atsaka. Ny zavatra atao voalohany aloha dia tadavina hoe aiza ilay saka noho ny pipi, aiza ny toerana misy an'ilay pipi atsaka. Rehefa hita izay dia somary fafana kely amin'ny lamba na amin'ny taratasy na amin'ny gazety ilay pipi atsaka na ilay toerana misy an'ilay pipi atsaka. Dia ny fomba fanesorana an'ilay fofona amin'izay ary tsotra kely ny fanaovana anazy zavatra anankiray no ilaintsika dia citron na voasary makirana. Raha ohatra ka tamin'ny tany ilay saka noho ny pipi dia rarahana amin'iny ranona voasary makirana iny ilay toerana amin'ny pipi azan'ilay saka dia andrasana minitra vitsy dia kobana amin'ny rano matimaty na rano mafana ilay izy avy eo. Fa raha ohatra ndraika tamin'ny lamba na tamin'ny seza ilay saka noho ny pipi dia zaraina roa ilay citron iny dia kosehana amin'ilay faritra nisy an'ilay pipi ilay citron dia averina foana averimberina foana izay mandraparafaka ilay fofony dia miandry minitra vitsivitsy ihany koa dia rehefa vita izay dia maka lamba lena kely na lemana tamina rano matimaty na rano mafana dia somary kosehana kely amin'iny ilay lamba na ilay faritra avy ny kosehana tamin'ilay citron teo. Dia izay indray aloha ny astuce-tsika androany rakizy mino fa nafinaritra antsika iny dia babay daholo dia amin'ny manaraka indray. Nafinaritra rakizy izay rehetra izay nanahoana koa ary ny fiarahanao tamin'ny oseanina. Mahafinaritra ireny torohevitra ireny ary ao tsara ary moa ho faranantsika hatreo indray ary amin'ny fandaharantsika rakizy. Anao veloma indray ary manao mandra-piona anareo ho amin'ny manaraka indray. Endry tsara makatoava ny teny izay ary mandra-piona. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut.
sofinao feo manambitambi miantsoe avy mankanesa haty amiko iana izatrotraky ny dy feony Kristy no miantefa sy madona ampona azy laozanao milefa sao anjarine nina fantany familomano anaty otabete iala nefa tsy afaka iana vonona hanampy izy maneke ny asoavany andrandra feony Kristy no miantefa sy madona ampona azy laozanao milefa sao anjarine nina Putraunuauna kananau tarapitiava namanarina nitalau Jesusi timbula manda hanilala marina feuni Kristi no miantefa sy madona ampona azy laozanao milefa sao anjarine nina misy fetrany famindram-poa tolonindra-orisoandrina vao hitavy anao ka alaony lalana naturony iriarilombara izy tondra fivarina sy hitantana ny dy
raisina ho tompontsoa fifaliana hatrany ny miaona finaritra aminao mpanaraka ny fandaharana mbola anatin'ilay loha hevi-dehibe manandanja ary ankinanaina hoe Kristy fahamarinantsika isika androany ary mbola manana tompontsoa ihany koa miaraka amin'ny pasteur André Paladina Fanera izay ara-paina tonga sondray atao anatin'ny fandaharantsika. Marina zany namanadino ary misaotra an'Andriamanitsika noho ny famindrapony izay voalazany ten'Andriamanitra fa ny famindrapony Jehovah no tsy nahalany rehetra atsika ozy izy fa maro-po atsika izy. Dia soratsika Andriamanitra mbola nanome atsika indray fotoana sy tombonandro ary ihany koa tombontsoa izay sarobidy satria ahafahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra ary ahafahantsika koa mahafantatra ny fahamarinana izay mitondra antsika any amin'ny famonjena voalaza amin'ny ten'Andriamanitra. Miaraba anao tahaka izany dia miaraba atsika rehetra izay manaraka ny fandarana ihany koa. Kristy fahamarinantsika fizarana faharoa indray isika androany izay efa atao hoe nanokatra ny savaranonandro tamin'ny fizarana voalohany dehibe ny fanontaniana mieloelo tao an-tsaina tao fanontaniana izay manosika tsy hoe angatsika na hovariana fa maika koa mampangetaheta sy mahanaona ny fahamarinana araketin'ny ten'Andriamanitra. Inona ary ny ilana n'ity hoe Kristy fahamarinantsika ity eo amin'ny fiainan'ny mpino anankiray pasteur? Ianare, araka n'izay voalazanao izay le fanontaniana teo zany no ho jerevantsika hoe inona ny tena ilana an'le hoe Kristy fahamarinantsika. Ny tamin'ny fandarana voalohany dia namantatra isika zany hoe manahoana moa Andriamanitra, manahoana moa Jesosy. Dia voalazany ten'Andriamanitra fa marina Jehovah ary marina Jesosy Kristy. Le tsona voalohany toko faharoa andiny voalohany hoe raha misy manota dia manana solo hafa amin'izay tsika dia Jesosy Kristy ilay marina. Dia hitatsika koa tamin'ny fandarana voalohany hoe manahoana tsika olombelona. Dia mazava ny teny Baiboly hoe tsy misy marina na dia iray aza. Tsy misy marina na dia iray aza. Ary tsy misy marina eo anatrehanao izy izy. Any amin'ny Salamo sy ny Isaia no vakintsika mahakasika izay. Tsy misy marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olombelona zany eo io zany no amalintsika n'ity le fanontaniana amin'ity fandarana faharoa ity hoe inona zany tena ilana an'le hoe Kristy fahamarinantsika. Mazava ho azy moa zany namaranantsika tamin'ny fandarana voalohany teo dia hoe ny olona tsy marina tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny olona tsy marina tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ndao atsika hijery zavatra niseho hatrany amin'ny voalohany mihitsy. Raisitsika hatrany mihitsy le izy. Ndao velenantsika ary Genesis toko voalohany dia ny andininy fa 19 sy 17. Reo no zany vakintsika. Toko voalohany ny andininy fa 19 sy ny andininy fa 17. Genesis toko voalohany ny andininy fa 19 sy ny andininy fa 17. Zao no vaky ny teny. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary eoka izy hanjaka amin'ny hazandrano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Zao ary voalazany io ten'Andriamanitra io fa Iadama seva lahy sy vavy Iadama seva dia noforonina araka ny endrik'Andriamanitra. Dia iny efa nazavaina teto tamin'ny fandarana voalohany hoe dikan'le hoe noforonina araka ny endrik'Andriamanitra dia nanana ny toetra n'Andriamanitra. Zany hoe marina, tsisitsiny, masina. Iadama seva dia nanana an'izay toetra izay marina izy ary tsisitsiny izy. Zay le hoe araka ny endrik'Andriamanitra. Fantaniana petrako aminao na manadinao. Mbola tsisy mbola alobe amin'ny fahotantsika io Inona ny zavatra niseho tamin'izay fotoan'izay talohan'le fahotana? Na efa nisy ve ny lalàna sa tsisy?
efa nisy ny lalàna satria napetrak'Andriamanitra teo amin'ny safidin'izy ireo le izy kely mamaky an'le tantara amin'ny Genesis sika. Eo amin'ny toko faharoa no milaza anazy hoe ary nisy teo voany no nametran'Andriamanitra ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia nanome didy na lalàna ho an'ny Adama sy Eva Andriamanitra hoe aza hinanana io voanio azy io lalàna anie zany fa ankoatran'izay na manadino ny lalàna na le didy folo efa nisy satria ny lalàn'Andriamanitra dia mandrakizay fa zao na de efa nisy aza ny lalàna dia Adama sy Eva dia voalaza fa ny foroana araka ny endrik'Andriamanitra. Marina izy, tsisy tsiny izy teo anatrehan'ny lalàna. Sady zay. Inona ny zavatra niseho amin'ny andin'ny toko fahatelo ary? Hitantsika eo amin'ny toko fahatelo amin'izay. Dia ahoana ny voalaza ny ten'Andriamanitra? Ao amin'ny andin'ny fahaenina no vakiana. Genesis toko fahatelo ka ny andininy fahaenina. Raha ny baibolinao, Genesis toko fahatelo ny andininy fahaenina. Ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso ary azo mahatsiriritra-pahaendry dia nanitazana ny voany ka ninanany ary nomeny koa ny vadiny ka de nihinana izy. Inona ny zavatra voalaza eto? Nanina an'le didy na le lalàna ny olombelona? Nandika izy zany eto zao. Nandika. De izy lay marina teo aloha, izy lay tsisy tsiny, izy lay nanana ny endrik'Andriamanitra, noforoana araka ny endrik'Andriamanitra teo aloha, nanomboka hatreo, de lasa tsy marina, lasa nanota, raha zay no mahazatra antsika, nanota, zany hoe tsy marina. Nafoana an'le lalàna hoe zany? Tsy nafoana satria mbola teo foana ny lalàna. Sady zay. Ary noho ny fisian'le lalàna mihitsy aza no manamafy fa tena nanota i Adama sy Eva noho ny fisian'le lalàna. Vao mainka tena mametraka sy manamafy tsara hoe tena nanoto nareo, nandika ny lalàna nareo, tsy marina ianareo. Sady zay. De rehefa nanota i Adama sy Eva ka lasa tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra. De izay le hitantsika ny vakitsika tany amin'ny tany aloha tany, tany amin'ny Salamo tany aloha tany hoe ny mahitsy no ahitan'ny tavan'Andriamanitra. Ny mahitsy no ahitan'ny tavan'Andriamanitra ao izy le ten'Andriamanitra. De zavatra so tokoa rehefa nanota i Adama sy Eva ka tonga tsy marina izy, niery ny tavan'Andriamanitra izy. Sady zay voalaza no azontsika toko fahatelo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Genesis toko fahatelo ny andininy fahavalo hatramin'ny andininy fahafolo. Genesis toko fahatelo ny andininy fahavalo hatramin'ny andininy fahafolo. Zao ny vaky ny teny. Ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho hariva ny andro. Ary raha lehilahy sy ny vadiny niery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny saha. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an-dralehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao? De hoy izy nandrehanao tao amin'ny saha aho dia natahotra satria mitanjaka ka dia niery. Jereo tsara ny zavatra niseho a. Talohan'le fahotana nanana ny endrik'Andriamanitra izy marina sy tsisy tsiny. Rehefa nandika ny lalàna izy nanota ka lasa tsy marina dia niery ny tavan'Andriamanitra. Niery ny tavan'Andriamanitra. Ny zavatra mahafinaritra amin'ny toko sy andiny io na manadino hiditra man'le fantanena man zany tsika io hoe inona ny ilana n'ilay hoe Kristy fahamarinantsika. Inona ny ilantsika an'le hoe fanamarinana. Zay avy amin'ny Kristy hiditra amin'izay tsika. Fa eto de efa miteny sady ny ten'Andriamanitra fa iza no nidina tao amin'ny saidena ao izy? Andriamanitra. Andriamanitra no nidina tao amin'ny saidena ka
ny antso any Adama ao amin'ny andin'ny fasivy de zao ny teny Jehovahandriamanitra dia ny antso andra lehilahy ka nanao taminy hoe aiza mo ianao. Dika ny tompoko, iza ny manao dingana voalohany amin'ny fanamarinana ny olona? Andriamanitra zany raha tisary te. Zay mihitsy ilay izy. Andriamanitra no manao dingana voalohany ny amin'ny fanamarinana ny olombelona. Izy nanao dingana voalohany. Rehefa nanota ny olombelona ka tonga tsy marina nomelohy ny lalàna, de Andriamanitra no nanao dingana voalohany mba hanamarinana ny olombelona. Fa ny zavatra nataony olombelona ny eran'Andriamanitra izy. Zao tsara ilay izy ny eran'Andriamanitra, nandositra an'Andriamanitra. Andriamanitra tonga, izy mandositra an'Andriamanitra. Ary io misy mila mitandrina tsara namanadinao hoe endrika eo amin'ny fiainantsika, indrindra eo amin'ny fiainantsika kristiana zany toe-javatra zany. Andriamanitra tonga ary Andriamanitra manao dingana te hanamarina anao, te hamerina anao indray, te hamerina anao indray hanana an'le endriny. Fa mandositra. Ianao mandositra. Hodilantsika landala kely izy. Inona zavatra aseho kay ao amin'ny andinin'ny fafito? Ndao nefa kitsika ny andeha fafito hoe Genesis 3 ka ny andininy fafito. Genesis 3 andininy fafito. De nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy, ary nanjaitra ravinavy izy ka nataony sikina ho azy. Hatreo aloha ny hiratra masony de hita fa mitanjaka. De rehefa natsapy izy fa mitanjaka, mitady vahaolana. Tsy vahaolana avy amin'Andriamanitra, vahaolana avy amin'izy mivady. Inona le vahaolana? Nanjaitra ravinavy. Ao de ndao aventsika vakina ny andininy 10. Genesis 3 ka ny andininy 10. Maraka avenao? Genesis 3 andininy 10. De hoy izy, nandrehanao tamin'ny sao de natahotra ao satria mitanjaka dia nihery. Fantaniana petraka eto. Fa tsy efa nanjaitra ravinavy avy izy mivady. Kanefa nahoana Adama eto no miteny rehefa tonga Andriamanitra tao amin'ny Saidena, nidina tao amin'ny Saidena Andriamanitra, de ozy izy Adama, nandrianao tao amin'ny sao izy dia natahotra ao satria mitanjaka ka dia nihery. Fa maninona Adama mbola miteny hoe mitanjaka? Nefa efa mitady vahaolana. Zay indrindra. Kanefa izy mivady efa niezaka efa niezaka nanjaitra inona? Ravinavy avy. Efa niezaka nanjaitra ravinavy avy izy hanakonany ny fitanjahany. Fa nahoana izy mbola miteny eto amin'Andriamanitra hoe nandrianao izy de natahotra satria mitanjaka. Eo zany miditra l'izy namanadinao. Ny fanamarinana ny olombelona zay le hoe avy amin'Andriamanitra relyany. Kristy fahamarinantsika. Hiditra am'izay manjantsika io. Hoe i Adama zany rehefa natsapa fa tsy nety le le vahaolana hitany, le ravinavy avy io, fa matsapa mbola mitanjaka foana izy eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nanome vahaolana am'izay. Ndao vakitsika ny andininy 2. Genesis 3 ka vakitsika ny andininy 2. Genesis 3 andininy 2. Ao voino Baibolinao? Genesis 3 andininy 2. Ary Jehovahandriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Zay. Iza nanao akanjo? Jehovahandriamanitra. Zay zany. Aza dino, tao amin'ny andininy 7, iza nanjaitra? I Adama sy vadiny. Fa eto Andriamanitra no nanao ny akanjo. Zany hoe tsy avy amin'ny olombelona le akanjo,
fa avy amin'Andriamanitra sady zay dirantsika faharoa na ary Jehovahandriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny hoditra ny vahaolana hitan'olombelona niezaka nataon'olombelona ravina avy avy ny vahaolana avy amin'Andriamanitra hoditra manao nareo zavatra roa reo mitovy e tsy mitovy ny faharetany tsy mitovy misy afatra ampitaina am'zany misy zavatra ampitaintsika sy lesona raisina avy am'zany ny vahaolana avy amin'olombelona ravina avy avy ny vahaolana avy amin'Andriamanitra zay omenan'olombelona ny amin'ny fahotany hoditra akanjo hoditra ao satria le vahatsika zany zao io dia ny atonga le olona Adama sy Eva ho tafaverina ho marina eo anaty an'Andriamanitra zay ny zany le izy zay le mamaly le fantaniana hoe inona no ilana n'lay fanamarinana sady zay fahatelo Jehovahandriamanitra nanao akanjo hoditra ho any Adama sy vadiny ka naninona azy izy nampiakanjo azy nampiakanjo azy tsy hoe nanao akanjo Andriamanitra de ny teny na hoe ny tonga de nomeny hoe iny anaovy fa Andriamanitra mihitsy no nampiakanjo azy nampiakanjo any Adama sy ny vadiny zay ny mahatonga le hoe Andriamanitra no nanao dingana voalohany ny fanamarinana ny olona Andriamanitra nanao dingana voalohany fa ndao ho amafisitsika am'izay ara le hoe akanjo hoditra zay zany le vahaolana avy amin'Andriamanitra ka mba hatonga ny Adama sy Eva tsy hery ny tavan'Andriamanitra satria zay ny zavatra so namanadinao rehefa nanota nandika le lalàna Adama sy Eva dia lasa ny hery ny tavan'Andriamanitra izy ka mba hatonga azy tsy hery ny tavan'Andriamanitra ka afaka mifanatrika indray amin'Andriamanitra de nomena vahaolana nomen'Andriamanitra vahaolana izy inona le vahaolana akanjo hoditra ndao maky ten'Andriamanitra tsika ary Jaona toko voalohany ny andininy 7:20 dia avy eo Romanina toko 5 ny andininy 9 raso marintsika kely Jaona toko voalohany ka ny andininy 7:20 Jaona voalohany toko voalohany andininy 7:20 zao ny vakany teny no ny ampitso dia nahitany Jesosy avy manatona azy Jaona ka dia hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao zay Jesosy no teneny Jaona eto rehefa nahitany Jesosy nanantona azy Jaona de hoy izy Jaona indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manino izy izy manaisitra ny fahotana zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao apitsika an'le Romanina toko 5:9 Romanina toko 5 ka ny andininy 9 zao ny vakany teny Romanina toko 5 ka ny andininy 9 fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy zay aika zany le zanak'ondry le hoditra zay nanaovan'Andriamanitra akanjo ho an'ny Adama sy ny vadiny tany Edena zanak'ondry zay tsy inona fa tandindon'ny Jesosy fony mbola mpanota sika ozy izy de maty hamonjy atsika Kristy maty Kristy lay atsony Jaona hoe indro ny zanak'ondry n'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao zay namanay dinao mahatonga an'ity loha hevitra ty hoe Kristy fahamarinantsika ny atafaverina ny olona zany ho marina eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy Jesosy rerany ary Jesosy no aseho an'ilay akanjo hoditra zay nampiakanjona any Adama sy Eva tamin'izay fotoana zay
fanontaniana pasteur zay manitikitika fampifandraisana an'izay sarisary zay hoe inona moa zany no ifandraisan'le hoe akanjo sy le hoe manaisitra fahotana satria ilay zanak'ondrin'ny Genesis zany a de manondra an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra tondroin'ny Jaona ao amin'ny Jaona toko voalohany 1:20. Inona ny ifandraisan'le hoe akanjo sy le hoe manaisitra fahotana? Ay, idirantsika lanindalo zay namana diny eo fandarana manaraka tena idirantsika lanindalo zay satria le fanamarinana satria le fanamarinana zany de mifandray tsara am'izay mihitsy. Le fanamarinana dia tsy inona fa fanesorana ny fahotana. Eto zany tonga de efa somary idirako le tsy maninona tsy idirako le izy. Ny eto zany zao le hoe akanjo hoe nampiakanjo any Adama sy vadiny sady zay tena marina tena fanesorana ny fahotana lay fanamarinana fa tsy hoe mitafy an'le akanjo ahako fa ny fahotako mbola miafinao ihany, mbola miafinao. Zay le tena tandremana hoe Andriamanitra manamarina antsika, Jesosy Kristy manamarina, Jesosy tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Jesosy Kristy. De hoe mila mandray ny fahamarinana Jesosy sika, mila mitafy na hoe miakanjo ny akanjo zay moa zany fomba fiteny hoe miakanjo ny akanjom-pahamarina de ohatran'ny sary aina honana zany de ohatran'ny hoe manao palitao zany zao de manaika nao an'le palitao fa ny ao anatin'le palitao ao akanjo maloto. Miaingo ambony tsikoko izy ny teny malagasy. De mila mitandro itsika to fa le fanamarina zay moa tonga na tena idirantsika lanindalo zay amin'ny fandarana manaraka. Le fanamarinana zay ataon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy dia fanesorana ny fahotana. Hojerevantsika amin'ny fandarana manaraka zany le hoe inona ary ny dingana sady zay inona ny dingana ary indrindra le tena fanontaniana lehibe de hoe misy ezaka avy amintsika ve io. Efa fanontaniana fanaperako tany aloha koa zay. Zay fa hojerevantsika zany ka hojerevantsika zany hoe inona ny dingana de misy ezaka inona ny takiana amiko sy amintsika tsirairay avy fa amaky toko sy andininy vidividsika amaranantsika nyty tapan'ny fandarana faharoa ty ao amin'ny Romanina no andio vaky itsika mamitina an'izay rehetrarehetra zay hoe raha hoe i Adama sy Eva nanana ny endrik'Andriamanitra no foroana araka ny endrik'Andriamanitra marina sy tsisy tsiny tamin'ny voalohany avy eo nandika ny lalàna de tonga tsy marina tonga mpanota niery ny tavan'Andriamanitra de nanao dingan'Andriamanitra niezaka ny olombelona ena de efa mamaly an'izy niezaka ny Adama sy Eva fa tsy nekeny tsy mety fa Andriamanitra mihitsy no nanome vahaolana de tsy inona fa zanak'ondry hoditra akanjo hoditra dia nampiakanjo any Adama sy ny vadiny Jesosy Kristy lay zanak'ondry zay novonoana ka nampiakanjona ny Adama sy ny vadiny. Ndao ara maky ny Romanitsika ary Romanina toko 3 dia hovakitsika ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Romanina toko 3 ny andininy 2:20. Romanina toko 3 ny andininy 2:20 sy ny manaraka. Zao no vaky ny teny. Fa ankehitriny de efa nahariara ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy amin'ny lalàna nefa fa ambarany lalàna sy ny mpaminany. De ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay amin'ny Kristy Jesosy. Raisiko amin'ny andiny 2:20 namana dino dia ho vakiko le ten'Andriamanitra fa
rahantsika tsara ny fanazavana mahakasika an'le izy. Andiny faharoa amby roapolo tapany voalohany aloha. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra hatreo aloha. Avy amin'iza le fahamarinana? Avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra zany no manamarina. Sady zay? Andriamanitra manamarina. Avy amin'Andriamanitra ny fahamarinana. Ozy izy. Manahoana io fahamarinana zay avy amin'Andriamanitra io? Andiny fa 3 amby roapolo indray tsika. Andifa 4 amby roapolo mantsy tapany voalohany any. 4 amby roapolo indray tapany voalohany. Nefa hamarinina manahoana izy izy? Maimaimpona amin'ny fahasoavany. Hamarinina maimaimpona. Le fahamarinana avy amin'Andriamanitra na le hoe fanamarinana zay atao ho an'ny olombelona dia maimaimpona. Avy amin'Andriamanitra le izy maimaimpona. Sady zay? Noho ny fahasoavany. Amin'ny fomba ahoana no atanteraka an'ilay fanamarinana ary. De miditra am'izay izy. Andiny fa 4 andifa 2 amby roapolo. Mivelona amin'ny andifa 2 amby roapolo tsika tapany faharoa. De ozy izy. Amin'ny finoana an Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino. Amin'ny finoana an Jesosy Kristy. Zay le hoe Andriamanitra nanao akanjo hoditra. Zay nanao akanjo hoditra ka nampiakanjo azy mivady. Maimaimpona. Sady zay? Avy amin'Andriamanitra le izy maimaimpona noho ny fahasoavany. Sady zay? De amin'ny fomba ahoana no atanteraka an'le izy? Amin'ny finoana an Jesosy Kristy. Ahoana le hoe finoana an Jesosy Kristy? Andiny fa 4 amby roapolo tapany faharoa. 4 amby roapolo tapany faharoa noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Aika le hoe amin'ny finoana Jesosy Kristy tsy hoe za mino an Jesosy. Tsy izay kely izy. Noho ny fanavotana izay ao amin'ny Jesosy Kristy. Fanekenao ny fanavotana izay nataon Jesosy. Zay le izy. Fanekenao ny fanavotana izay nataon Jesosy. Zay ny le hoe Andriamanitra nanao akanjo hoditra. Dia Damaseva zany am'izay fotoan'izay tsy hoe faly fotsiny nahazo akanjo tsara taretsika zay solon'lay ravinaviavy. Fa nisy inona vonoana tao? Zanak'ondry. Nisy zanak'ondry ny vonoana tao, nisy raha nalatsaka tao. De nosainana zany any amin'ilay fanavotana. Hoe za nandika lalàna, za nanota, tsy maintsy nisy raha nalatsaka. De zay le hoe amin'ny finoana an Jesosy Kristy dia zay noho ny fanavotana zay nataony. Noho ny fanavotana zay nataony. Zay zany aloha amin'ny ankapobeny lay fanazavana an'ilay fanontaniana hoe inona no tena ilatsika ilana n'ilay fanamarinana, ilay hoe Jesosy fahamarinantsika. Fa mbola hotoizantsika izy io de mbola hiditra lalindala sy misimisitsika amin'ny alalan'ny lohahevitra zay noraisika. Andao ry hoentinambavaka indray zay lohahevitra lehibe fizarana faharoa am'ilay hoe Kristy fahamarinantsika zay pastor. Miaraka hivavaka antsika. Raina izay ny an-danitro misaotra noho ny fitiavanao. Mampiseho ny fitiavanao anay tokoa ianao ka fony mbola mpanoty izay dia maty hamonjy anay Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Tompo, ampianaro izahay ary toroy lalana mihitsy zahay aho mba tsy hevitra na isaina tahaka ny Damaseva ka hitady vahaolana hafa amin'ny alalan'ny fisainan'olombelona fa hanaiky an Jesosy Kristy, hanaiky ny fanavotana izay nataon Jesosy Kristy. Dia taio ny tokantrano misy anay tsirairay avy ka mba ho tanteraka ao amin'ny fiainanay tokoa ane Jesosy Kristy ilay zanak'ondry izay manaisotra
ny fahotanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De manolotra fankasitrahana feno ho anao zay nanaraka ny fandarana teto hatramin'ny farany. Mampanantena ihany koa mbola hotohizana ary tena landanina kokoa io lohahevitra io. Ankasitrahana namana teknisiana zay tsy nikely soroka nampita ny sary sy ny feo tany atokantraninao. Isaorantsika ihany koa ny vahintsika ny pasteur André Paradena Fanery izay nizara ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny. Manam-pijery, manam-piresaka ao manaraka anay.